rivo zareo fonenana tsy makaleo fa ahatsara sy so lalanda hahava mapiahaky sy mahavaky vahava fa atsara sy soa lalandava mapiaky sy mahavaky vava Tananarivo zareo fonenana tsy makaleo ahatsara sy so lalanda hahava mapiahaky sy mahavaky vahava fa tsara sy soa lalandava mapiaky sy mahavaky vava yezahaky isay monineto tetamana fa toerana sarotrelana isay vahiny sondrina karaky pitia sy variana karaky pitia sy varina nilema tsy mitatatra tsy njovina toandro ka fantatra nioniny vailava mamroka ny sento isavo mirano nanosy malaza mirano nanosy malahaza ny dobo nilay tsy mbasa aza farinilay mandro seza madio mangamanga mateza faly miaraba ny mpijery ny televizionna malagasy koa sy ny mpanaraka ny fandaharana ara marseo mitarika rimbosa atao mamainto milaly sehatra bagasy sy reto namako reto ny tarika rimbosa indray no vahiny fandaharana androany izy reto moa dia nandrafitra ny tarika atome na ny association théâtrale artistique de l'université Madagascar tamin'ny taona 1970 zay no nanomboka namelona ny hiratranainy teny amin'ny université tateorina zay atao hoe roapolo taona tateorina dia tao amin'ny tarika solika tao koa ny akamaronay reto zay efatra menatra zokonjokony za moa no tena atao misolika za no anisan'ny filoha sy nitarika ny solika tamin'ny fiorenany folo taona taorina zay indray dia nitsangana ny tarika rimbosa zay mitondra ny anarako dia zay efatra menatra eo no anisan'ny tao voalohany ny ampy ny itody zany no zanaka tao amin'ny sehatra bagasy aty tao ny fankalalànay ary tao no nahitanay azy ary faly mihitsy zay manana tanora zatovo sady ky no mahay ny bagasy araka izany dia 10 taona lasa no niforenany tarika rimbosa ary dia mankalaza an'izany zareo amin'ity taona ity ny loha hevitra amin'izany moa dia rimbosa mizara ny kolotsaina malagasy izahay ao anatin'izay fankalazana izay mizara indrindra koa ireo vokatra novokarinay misy efa maromaro ihany izy ireo misy kapila maromaro eo amin'ny efatra zao ny vokatra dia mizara indrindra koa ny talentanay nomen'Andriamanitra anay mba ho an'ny rehetra sy ho an'izay mpakafy izay zany le hoe rimbosa mizara
ireleo zareo na mamaky mionjandrano mahery zareo mitady mitanjona hitodina rery zareo na veloma mbody misotra velomako mianifany veloma roye aioany somalaky zay veloma mbody misotra velomako mianifany velomilay tsara saotra sanyao ery zareo na matsiaro ifafindrano malaza zareo na deody fanifatia tanin'olona zareo nisoka ny rano tambiazy ny rerery zareo velomanosy manjaka velomako tsy mazaza veloma roya faniany vato reno mazatra nay velomanosy manjaka velomako tsy mazaza velomilay manoseza Amma université razy reto tamin'izany vanim-potoana izany dia mitrandraka ny fokaliny fahindry zareo ka noho ny amaron'ireo hira dia tsy mamorona ry zareo fa mamelo maso izany. Tamin'izay tao amin'ny atoma nandalo tao amin'ny solika ary atao amin'ny tarika rimbosa dia tsy mamorona izahay, tsy mamorokira zany fa mamelona ireo hira izay efa nadinoin'ny olona efatry ny ela. Ny kalony fahiny moa zany no anarana nomena azy teny amin'ny université fa tateoriana dia ny kalony merina zany hoe ireo le taloha ireo ihany Andrenara Tinarivo, Nakarabe Manatsoa, Samuel Ramefy, Justin Raizanabololona hatramin'ny tatia Rindrina, Ritera, Kartsehena ny hirandreo ihany zany no alalinay tena hoe trandrahana mihitsy zany mba ahafahana indray mamerina azy mamelona azy sy miezaka mitona ny mpijery sy ny mpiaino ankafy andreo hira tsy tontany ela ireo. Efa telo zao ny rakokira novokarin'ny tarika ahitana hira 80 ary ivoaka amin'ity volana oktobra ity ny rakitsary DVD Rimbosa. Rakira telo nefa nivoaka ho an'ny tarika Rimbosa. Atreto aloha ny voalohany dia ny kapila voalohany Antananarivo lohateny izay mirakitra ny hira momba n'Antananarivo fotsiny ao anatiny zany. Ary manaraka an'izay ny kapila faharoa hiaraka isika ary fanantenana maromaro ny hira ao anatiny ao misy ny vady ramomba tsitsipolitra sy ny karazany. Ny fahatelo indray dia mitondra lohateny hoe avisika iaradia nanomboana ny fankalazana ny 10 taona Rimbosa tamin'ny herintaona. Ary ny fahaefatra moa izay voaka mitondra lohateny hoe zanakazo ambolena ny ankizy rakitsara ny tarika Rimbosa. Ao anatin'ny rakikira rehetra dia misy boky kely misy ny mombamomba an'ireo mpamorona sy mpiangaly ny hira taloha dia misy ny toniny dia nataonay amin'ny teny frantsay amin'ny teny anglisy ary indrindra amin'ny teny gasy itony boky itony.
Fanambadiana no resahany etsikely anie raha ondrina tao volo voakaly aingy marevaka fiarako dy mamirapiratra ary sambola ivilana sy hanimpitoloha zany no endrika ivelany nankarazana ny fanambadiana ny vehivavy dia ny tao volo na jana tany tokantrano ny difisesy ny tsy tongatonga ny lambo miditra fa ny tanay vo ny lasa natao ny aingona sy ny ravahana ary ny nkitaina mihitsy aza ny tapony ny akanjo ny vehivavy tamin'izany dia ny crêpe georgette ny rambonorana ny ariry miaraka amin'ny el veritas 2 andro alohan'ny fotoana dia efa miazakazaka ry magasin printemps mividy buffet dodo ary ramanitra ramange ny lehilahy kosa dia mijina amin'ny complet cross-croix bokotra enina ary ny kiraro dia sadakely misy fitsetsitra ny satroka dia na bonetra na jaomalanga somary enjanona kely amin'ny tao votavolo aza ny volombava nisy gara amin'izany ny topo mainty sy ny kravena ny pololotra eny amin'ny vavany ny sakafo kosa ny ray ay jereny eny ambony latabatra veromoty no hiteny dia ny divay elzaya sy ny elzarga ary ny sinalco ny vatomamo dia tsy lazaina tsony ao ny bonbon loriot zay ny tovoloko amin'ny kanety faravodilanitra sy ny kanety angleta tsisy tratra zany ary rehefa lany rehefa vita amin'ny lanonana reo mpanotrina kosa dia mody tsy mody maina fa feno hampitsakafo ny mozety ao mibesiky besiky costa mibesiky li ao daolo fa raha vorona kosa raha manambady ahoana ny ataony za tompoko dia any amin'ny rasy borse mihitsy no mividiena ary ny loso ny tete menaka ny fangady fony ny mananetiny zany ny vidiko any ny vorombazaha herinandro meloa dia efa afarako avy lehilarobiana ambony loha manaraka izany ny taratasy fanasana dia any amin'ny trano pritiny paoly rapatsalahy imprimerie takarive etsetany mena ao mihitsy no ataoko samy manana ny mampiavaka azy ny faritra tsirairay amin'ny lafiniry izany ao ny salegy ny basesa sy ny sisa fa ny teto imerina kosa dia ny kaliny fahiny na ny kaliny merina ankehitriny anefa dia mba hitambarany rehetra dia natao hoe bagasy ny anarany misy gadona ampiasaitsika gadona moa ritme hoe ny gadona mahazatra atsika dia ohatra hoe tsotsotra zao dia malaza ankehitriny dia ny gadona latino satria amin'ilay hoe danse du salon moa zay moa fiteny azy ankehitriny dia manao tango ianao ohatr'izany zany dia niny manana ny gadona manokana iny zay rehefa mandeha anao dia manao tango misy hira gasy koa tango rehefa manao ndraiky koa anao zao hoe ny valsa dia manao anao valsa mazana moa dia hoe refy misy paika telo manao zany anao hoe zay zany ohatra hoe valsa reo napaika efatra ny akamarony tango napaika telo ny akamarony valsa ampiasaitika malagasy daholo misy hiratsika gasy zany zao hoe valsa alany hoe raha mihany zao tsika ina reny hira enotsika hoe zay ohatran'izany lakana verivoy na le ataonay ao amin'ny rombosa hoe voangaly tango mahafinaritra dia ohatr'izay fa zavatra anankiray dia zay atsika dia le ataona hoe refy mandringa le ataontsika hoe 5+7/8 moa fitentsika azy zay ohatrohatr'izao raha tiatsika afaka manao azy hoe zay gady zay tsisy manana fa tsika malagasy ny tena manana azy rehefa anao zao tsika hoe lakandrafitra zay tsika lakandrafitra veripivoy anyao ery zareo rehefa anao koa tsika zao hoe ao dirianalamanga zany hoe ao dirianalamangako
riankifokory merina de zay manisa dimy ianao zany hoe ray roa telo efatra dimy ray roa telo efatra dimy enina fito de lasa ohatr'izao de iny gadona iny a no atao hoe gadona bagasy miavaka ka raha manao ary ianao a ira valso sahala hoe tenena teo le double cento tena ira paikatelo fa rehefa migasy manao azy a de misy magasy azy manaraka koatra ny gadona mantsy a de le itsika rehefa mihira de feo efatra zay ko ny bagasy variana be io ny missionnaire taloha fa na ny missionnaire mopera io na missionnaire protestante hoe alefa le hira de vetivety teo tsika de misy feo faharoa de misy feo efatra mandeha ho azy tonga de mizarotsika raha anankiray tsika aneo de manao feo tokana fa roa ohatra hoe zay dimy ireo no hoe misy hira vaovao de tonga de mizary ny manao feo voalohany lidy manao feo faharoa i vava manao feo fahatelo i tojo manao feo fahatelo fa mety le feo fahatelo ambony za mety manao feo fahatelo a fa feo fahatelo fa hafa koa ohatrohatr'izay zany a anisany hoe mampiavaka azy ko ny bagasy le gadona mandringa moa fiteny azy a le rehefa mandringa le tsika mira feo efatra foana matoa misy hira feo voalohany a hoe solo mandeha tokana de tany amin'ny teatra satria ny akamaroan'ireo hira tranaintsika reo le bagasy eo de avy any amin'ny teatra ny viny azo lazaina fa mirindra tsara ny fiaraha-miasa ao anatin'ny tarika na eo amin'ny famirinan-kira na eo amin'ny fikarakarana ny fampisehoana satria de ahitana mpivady telo ao anatin'ny tarika ny fikarakarana fampisehoana dia iombonany mpivady daholo zany alohany atokantrano afa-tsy eo koa ny lehibe le hoe iombonanay tarika ary iny koa ny tena zava-dehibe hoe ny fiarahana ao anatin'ny tarika eo ngamba ny tiako marina hoe ao anatin'ny tarika zany a dia mirindra avokoa ny zavatra rehetra eo aloha ny filohan'ny tarika imbosa zay de eo izahay mpihira ao anatin'ny tarika izay miara-mandrindra aminy zavatra rehetra ohatra hoe ny famerenan-kira dia efa misy daty ao anatin'ny herinandro hamerenan-kira zany rehetrarehetra fifandraisana sy fifandrindrany zany de tsy misy raha tsy eo aloha ny fiarahana amin'ny saina zavatra miaraka zany hoe ampitoviana ny fisainana
inona ary no naresy lahatra ny tonjo ka nampirona azy tao anatin'ny kaliny fahiny amin'izao fahatanorano izao sahady. Voalohany indrindra aloha zaho efa tia mozika hatrizay, efa tia mozika fa zany io mbola natao ohatra sarokenatra loatra tamin'ny mbola kely dia tsy sanitra na tany anaty chorale tany aza, fa teo amin'ny 18 taona koa vao tena hoe nihitra tokopihira ary eritaona taorian'izay lasa mpampianatra hira moa zany. Fa nanomboka tamin'ny taona 2010 nisy atrikasa zay nampanaovan'ny sehatra bagasy novambra 2010 atao amin'ny cercle germano malagasy etsy Antaninarenina fampiofanana resaka bagasy. Dia sabotsy ny 13 taona izay dia nanatrika andreo sabotsy 3 ireo fiofanana na miresaka fitendrena na mihira. Za moa tsy mahay mitendry fa resaka feo ihany no haiko dia tao nalalako an'izany ry bagasy zany. Dia rehefa nahay tao dia nifandray tamin'ny tarika Rimbosa, tsy mbola mpikambana tarika Rimbosa tamin'izany fa nianatra tamin'ny taona 2010 5 taona taty aoriana vao tafiditra tao amin'ny tarika Rimbosa, zany hoe tamin'ny taona 13 fa nandritra izay fotoana lava be izay dia nianatra bagasy fotsiny natao na ny angola na resaka feo na ny fiainana satria tsy gadona fotsiny ny bagasy fa tena hoe le ain'le hira mihitsy ny afatra vetesandrehetra fiainana davanandro avokoa zany satria misy fahendrena sy anatra ao anatin'ireny. Dia reny zany nezahana ny ainana dia taty aoriana moa lasa mpikaroka bagasy manampy animbosa anatin'izay. Ny hafa tany amin'ny klasika tany amin'ny chorale aza natao komaika ve ny antena no ariana dia izay no nandrisika tena hoe nandrisika aloha hira bagasy aloha anisan'ny mpitrandraka bagasy aho. Maro amintsika ankehitriny no mbola tsy mahafantatra izany bagasy izany ka misokatra ho an'ny rehetra ny tarika amin'ny fampianarana izany. Efa tany amin'ny atoma moa zany dia niezaka foana hoe misokatra mandray ny olona. Fa tao anatin'ny Rimbosa koa zay efa nivelatra. Fa tao amin'ny sehatra bagasy io vao tena hoe tsy namelan'ny olona mihitsy fa ampianaro zay ampianaro. Dia tena zavatra anankiroa zany zao tena hoe zay ezaka fampianarana zay. Le zavatra atao anatin'ny sehatra bagasy moa zany le feonana isaky ny larbi voalohany volana ao amin'ny cercle germano malgasy sy ao amin'ny trano malalaky ny aro trano filanonanareo ny sabotsy faharoan'ny volana ao zany zay dia tena hoe tonga ny olona mihira milaza ny etaetany mampiseho ny fahaizany dia mifanitsy mifananatra fampianatra ary tena hoe zavatra roborobo be mihitsy le izy. Fa taoriana zay koa ny tena natsapahan'ny Mbosa sy Tojo dia misy le mpitendry mpampianatra mozika anankiray hoe mizara, tena miezaka mizara mihitsy zay hoe mba hahatonga ny kolotsaintsika io sy ho vakomanitra antsika io iroborobo mba handresy an'le zavatra hafahafa tonga eto amintsika avy any velany, tena mandrakotra ny tanora, tena tsy mahita afa-tsy zavatra ohatrotra zany, tsy mba misy hoe le zavatra taloha zay araky ny teneny Tojo teo hoe ny fampianarana sy ny anatra nataony tsy misy tonga tsony any amin'ny tanora antsika zany fa dia lasa ohatra mivona amin'ny zavatra hafa mihitsy. Dia zay no mahatonga ny hoe misokatra be zay rehefa tsony zay rehefa dadaviny zay atsoatso zay dia misy ankizy tena hoe hianatra hitendry mihitsy dia hanokatra toerany zay ampianarana instrument de musique gasy zany piano zany mety ho gitara koa satria kolbera koa miaraka aminay mampianatra ny gadona gasy zany zay. Aiza ho aiza ary ny fandaharam-potoana amin'izao fotoana izao. Hetsika lehibe zay efa voalaza teo zay ho karakarainay ho ataonay eny Akatso eny amin'ny Degs. Izy io dia indroa taona 9 oktobra sy 20 oktobra ho avy zao. Mikasika ny fampisehoana zany dia ny billet zany dia pavillon 208 zany no varotana le izy nefa na mifandray vatana aminay roto ny le zoma zany satria zoma sy sabotsy le izy zoma sy lady zoma hariva manomboka amin'ny 4 ny zoma dia amin'ny lady zay ny amin'ny sabotsy dia ny amin'ny lady manomboka amin'ny 3 indray ka raha ohatra zany hoe misy olona maniry te hijery an'io andreo
dia araka nylazaiko toy zany ao amin'ny pavillon 208 sy amin'ny aérotre dia mbola mety misy kognama toerana hafa aloha mety ahitanareo an'izay fivarotana tapakely izay. 5 taona no nanao fampisehoana voalohany zareo reto ary averina indray zany amin'ity volana oktobra ity ka hiavaka kely mihoatra ny vanim-potoana ankehitriny. Hazo be ravina moa no lohahevitra entina amin'ity fampisehoana ity. Tamin'izany fotoana izany ny atome no nanao ny fampisehoana. Zahay izao zany nanao an'izany tamin'izay mbola tsy fotsy volo, tamin'izay mbola tsy sola, fa mbola teo anatin'ny fahatanorana. Ny lohatenin'ilay tantara kira dia hoe hazo be ravina. Ny hazo be ravina dia maneho ny fivaivain'ny fitiavan-tanindrazana malagasy. Izay no azo lazaina momba ny tantara kira ity. Misy tononkalo elan'elan'ny hira, misy koa fampisehoana eny amin'ny rindrina, misy koa misy diny taolo amin'io mampiavaka azy raha teo koa amin'ny maha-malagasy azy hoe tia tanindrazana tsy adinitsika ny fisiany vakisova. Ny sehatra efa tsy ohatran'ireny le hitantsika ankehitriny ireny fa haingo-tsehatra tsotra toy ilay tamin'ny 50 taona lasa koa no hitantsika eo. Ny hira moa zany dia le ireo hira natsotsika hoe kalmy fahiny. Fa mandritry ny fotoana koa dia isy zavatra ivoaka maromaro. Ankoatran'ilay boky kely momba ny hazo be ravina dia ho azo jifainao ireo le rakikira teo aloha anankitelo sy rakikira le fahaefatra le zanakazo amboleny. Amin'ny fotoana io nivoaka ny boky voalohany amin'ny tiona bagasy. Tiona bagasy sady misy solfa no misy sorapeo, solfège. Ny fisaorana sy fankasitrahana dia atolotra ity fandarana art martiaux ity. Satria tao anatin'ity zany izay afaka ny tantara, ny fiandohana sy ny fisiany ny tarika rembosy. Afaka ny laza koa zahay ny vokatra efa novokarinay hatramin'izao ary ny hoavinay izay fampisehoana ho avy sy ny vokatra ho avy. Izany rehetra izany dia noho ny fisian'ity fandarana art martiaux ity na ahafahanay mitondra izay rehetra izay. Misaotra sy mankasitraka indrindra tompoko. Misaotra sy mankasitraka ny mpanaraka ny televiziona malagasy ary indrindra ho anareo mpanaraka manokana ny fandaharana art martiaux dia iseho eto amin'ity fandarana ity atranany ny aretsaitsika malagasy, ny kolotsaitsika sy ny vakomantsika malagasy amin'ny endrika seho maro isan-karazany. Mankasitraka tompoko. Sa
afi